misaotra an'andriamanitra ary faly izahay miaraba antsika tsirairay avy atỳ Madagasikara sy ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra ary izay koa manaraka izao fotoana takarivam-piderana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no iarabanay dimenadahanareo. Faly izahay mbola miombombavaka miombona fiderana amin'izao fotoana izao indray izahay atỳ an-talavitra aty dia
mitrotro ambavaka hoantsika tsirairay avy amin'izao toejavatra ampitrano izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ho atolotray amin'izao fotoana izao dia amin'ny Tesalonisiana voalohany 5:8-9 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous, et nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous vous saluons. La parole de Dieu que nous allons vous donner en ce Takari Vapideran, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, qui dit au nom de Jésus: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes avec vous, même si nous sommes éloignés de Madagascar. Nous sommes un avec vous, peuple malgache, par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons rendre grâce, continuellement rendre grâce à notre Père, notre Dieu, parce que tout n'est que grâce. La vie, la bonté, la fidélité, le souffle de vie, la santé, tout vient de Dieu. Alléluia. Que la volonté de Dieu se fasse. Que le règne de Christ soit établi en ce moment et que son règne vienne. Alléluia. Nous allons inviter le roi des cieux. Nous allons inviter le roi des cieux, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
ce qui est invoqué mon nom. S'humilie et prie et cherche ma face. Il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes. Je guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce elle nous suffit. Viens changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce elle nous suffit. Viens changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Ta grâce elle nous suffit. Viens changer nos vies. Viens rétablir ce pays.
ciel. Donnez à l'homme pour qu'il soit sauvé. Au-dessus de toute domination, Jésus-Christ, Yeshua est son nom. Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, ton peuple t'attend, ton peuple t'écoute. Parle Seigneur, nous voici, ton peuple t'entend. Jésus revient sur les nuées du ciel, nous emmener à la nouvelle Jérusalem. Nous dansons et t'attendons patiemment. Oh Seigneur, mon sauveur et mon roi, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci de préparer ton épouse Yeshua en ces derniers temps, dans la souffrance, oh, dans les tourments. Oh Seigneur, tu vois ton peuple qui souffre, oh Yeshua. Tu vois les nations, tout ce qui se passe sur la terre, Yeshua. Yeshua, 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 envoie tes anges, oh Dieu, guéris, guéris les cœurs, ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux. Nous crions à toi, Yeshua. Viens restaurer, libérer. Yeshua, Yeshua, élève-toi sur ton saint trône. Viens disperser, viens balayer les maladies, Seigneur. Établis ta guérison, établis la santé divine en notre pays. Éternel Dieu, nous proclamons la guérison, nous proclamons la restauration, Père. Là où il y a le feu, que ton peuple, Seigneur, ne soit pas embrasé. Là où il y a l'eau, oh Père, que ton peuple ne soit pas submergé, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, Yeshua, Yeshua.
Alléluia, alléluia. Mon frère, ma sœur, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, car l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, combat pour vous. Il combat pour nous. La parole de Dieu déclare que celui qui est avec Dieu, il fera des exploits et il écrase la tête de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Et avec cette parole aussi dans 1 Pierre 5, verset 10, la parole de Dieu dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Cette parole, elle est puissante et elle accomplit dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yeah.
misaotra an'Andriamanitra antsika ry havana malala noho ny fanatrehany ao anatin'izany fiderana sy fankalazana zany. Marina tokoa fa Andriamanitra dia mitoetra ambony fiderana azy. Ary eto am-piandohana dia somary miala tsiny satria maro koa moa ny namantsika vahiny izay manaraka zao fandaharana zao, ary ny afatry ny tompo androany dia marina fa ho antsika malagasy fa ho antsika kristianina rehetra. Ary izay indrindra no somary anao vary amin'anana kely tsika, sady ataontsika teny gasy no ataontsika teny vahiny na ataontsika teny frantsay ihany koa, mba atonga ny rehetra ho voatay. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. Dieu est présent au milieu de la louange de ses enfants et nous savons que Dieu est là. Et quand Dieu est là, Dieu va bénir, Dieu va faire de belles choses. Alléluia. Et c'est pour cela, comme je disais tout à l'heure en malgache, oui, Dieu veut bénir tout un chacun. Et c'est pour cela, eh bien, il y a aussi beaucoup de nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le malgache, mais la parole de Dieu est pour tous ce matin, et pour tous ce soir. Hein? Et c'est pour cela, oui, on va faire un peu de malgache et français en même temps. Donc, noho izany dia misaotra n'Andriamanitra, dia misaotra ny mpanatanteraka ny fandaharana, ary misaotra tsika rehetra ihany koa izay manaraka, fa averiko hoe amin'Andriamanitra tsy misy ny sambasamba. Matoa ianao manaraka androany efa programan'Andriamanitra. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, je remercie le Seigneur et je remercie aussi toute l'équipe qui met tout cela en place. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous remercie tous aussi d'être là parce que n'oublions pas, oui, le hasard n'existe pas. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu a prévu et Dieu veut bénir tout un chacun. Amen. Marina fa ray volana lasa tsika niaraka teto an'izay matadidy zay moa dia avy ety Mayotte ary misaotra ny tompo fa dia misy gasy koa aty Mayotte, zay gasy moa eo ihany fa kristianina. Halleluja. Ary manandratra an' Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izany dia tamin'ny ray volana lasa tsika dia nanao fanamby. Hoy ny fanambytsika tamin'izany dia hoe Madagasikara ho an'ny Kristy, fa nanao dinany fahamarinantsika tahaka an'izany, tahaka nataon'ny Daniel. Oui, chers frères et sœurs, il y a un mois de cela, nous étions déjà là. Oui, pour ceux qui se souviennent, eh bien, nous venons de Mayotte. Et ce qui est bien, à Mayotte, il y a aussi des Malgaches, mais plus, il y a aussi des chrétiens à Mayotte. Alléluia. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, Dieu nous a amenés à lancer un défi il y a un mois. Un défi, c'est le défi de la sainteté. Oui, le défi de la sainteté. Tenandremandra dia mlaza manao hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Marina fa ilaina ny vavaka fa tsy ampy ny vavaka fotsiny. Fa ny teny tompo dia milaza manao hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina. Mila olo marina Andriamanitra. Oui, chers frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est vrai que c'est très important la prière. On prie, tout le monde prie. Mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit la prière fervente du juste. Et justement, Dieu veut que nous soyons, oui, juste, que nous soyons, chers frères et sœurs, oui, dans cette sainteté, marcher dans la sanctification, parce que notre sanctification impacte nos pays. Alléluia. Zendina volazitsika tamin'ny ray volana lasa fa ny famasinana ny fahamarinantsika dia miatraika amin'ny firenena. Ary naka ohatra tamin'izany tsika tamin'ny Sodoma sy Gomora. Andriamanitra rehefa hoe andringana ny Sodoma sy Gomora, tonga avy any Abrahama dia nilaza hoe raha ohatra visika mahita olona 10 marina dia Andriamanitra ny tena raha mahita olona 10 marina ianao dia tsy ho aringako Sodoma sy Gomora. Alléluia. Oui, Abraham disait, oui, est-ce que si on trouve 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorre? Mais Dieu dit, si tu trouves 50 justes, on ne va pas détruire Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce que, oui, la justice, notre sanctification impacte notre pays. Et Dieu nous l'a rappelé il y a un mois de cela. C'est pour ça que nous avons lancé, chers frères et sœurs, chers amis, eh bien ce défi. Alléluia. Et frères et sœurs, nous avons vu aussi, il y a un mois de cela, je vais juste un récap, l'histoire de Jonas. Jonas, à cause de sa désobéissance, eh bien, il a impacté de façon négative le bateau où il était. Il a dit que Jonas fatartsika ndraisitsika tamin'ny ray volana lasa fa i Jonas no ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra dia lasa niteraka zava-doza ho an'ilay sambo zay nisy anazy fatartsika tantaran'i Jonas. Ary zay indrindra mahatonga n'Andriamanitra milaza manao hoe averiko hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina, mila oro-malin'Andriamanitra, mila olo marina. Halleluja. Ary toizatsika zany satria nahoana? Satria fantatsika efa misy fiatraikany. Halleluja. Mety ilazarintsika hoe inona ary ny vokany ezaka zay natao. Mety manontanytsika hoe inona ny vokany vavaka, inona ny ohatry ny voamainky ary enjana ny zavatra mitranga.
Peut-être que nous allons nous dire que oui, mais c'est quoi le résultat? On a fait des efforts dans la sainteté, on a fait des efforts dans la sanctification et le résultat, regarde, c'est comme si on devient de plus en plus dans des situations difficiles. Et j'aimerais vous dire, eh bien, dans la parole de Dieu, on n'était pas le premier à se poser cette question. Ce n'est pas nous. Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Malachie chapitre 3, à commencer du verset 13. À dire que si tu as mettre que enfants dans volume ton at Bible, fanten tombe dem laza manawe ringena nyulku nuni si fahalalani. Milam zertsika suratra masina zay manentana tsika anokatra ny Bible anatin'ny Malachie toko fatelo andiny fatelo ambe folo vakitsika amin'ny anaran'i Jésus. On va lire donc Malachie chapitre 3 verset 13. Je vais d'abord lire en malgache. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly hoe ny teninareo dia mahery mamely ahy hoy ny tompo. Nefa hoy ianareo inona ny resakay nataonay namely anao? Tamin'ny tenenanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa ny soa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasaina no tandremana? Sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'Andriamanitra, tompony izao rehetra izao. Ankehitriny isika dia midera ny priareo hoe sambatra. Eny ambinina izay nanao izay ratsy sady nakafanan'Andriamanitra izy nefa afanandositra ihany. Tamin'izany izay natao hatrany tompo dia samy resaka tamin'ny namany avy. Ary ny tompo niainy ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny tompo sy mihevitra ny anarany. Ho rakitra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko hoe Andriamanitra tompony izao rehetra izao, ho antra azy ao toy ny olona antra ny zanalahy sy izay manompo azy dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Alléluia. Je vais lire le verset, bien sûr c'était un peu long, Malachie chapitre 3 a commencé du verset 13 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau, alléluia, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Oui, on n'est pas le premier à poser cette question. Oui, on fait des efforts et regarde la situation. La parole de Dieu nous dit, un livre de souvenirs est écrit au ciel, chers frères et sœurs. Miss book vos suratan, c'est-à-dire que nos comptabilité maya sara miss un débit de miss un crédit, zeza katono retare de vos suratan, timis ver, alléluia, timis ver. Oui, chers frères et sœurs, ceux qui ont fait la comptabilité savent très bien, oui, comment ça se passe dans la comptabilité. Il y a le débit, il y a le crédit, rien n'est perdu. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit ce soir, vous verrez de nouveau la différence. Il parle au futur. Marna fam lazizwe witanareo indray. Fa manina mitery hoe witanareo indray satria averiko. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana milamina. C'est un royaume d'ordre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'ordre, chers frères et sœurs. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mametraka fantanina amitsika. Hitatsika rehefa anao trano ianao. Rehefa anao trano ianao, raha ohatra ka tena trano ngeza be nataonao dia mazava loatra fa mila fototra lehibe. Arakaraka ny havony mila fototra tena midina fototra tena lalina tsara. Normal là, tsara mihitsy. Oui, chers frères et sœurs, quand nous voulons construire une maison, plus la maison est grande, plus nous allons faire un fondement profond. C'est tout à fait normal. Ary ohatran' zany koa fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra raha lasa nabavy ao tompony namana isany. Rehefa manomboka anatanteraka izy ilay teny fikasany izay nomeny antsika, dia tsy maintsy manomboka mifanohatra aminy. Tahaka ny tamin'ny tantaran'i Joseph. Joseph anteneny hoe Joseph ho tahiko ianao, ataoko lohany ianao. Be da be ny teny fikasana. Fa ilay teny fikasana nanomboka tamin'ny fanohatra aminy. Reto ralany izay hoe ekoako eo anatreny, reto indray no mivarotra azy. Natsofo ny tany anatin'ny lavaka fangalana rano.
avy eo indray dia lasa mpanompo be da be fantatsika ny tantaran'i Joseph manomboka amin'ilay fanohatra aminy. Oui, chers frères et sœurs, quand Dieu commence à agir dans la vie de ses enfants, et bien quand Dieu veut commencer à accomplir ses promesses, ça commence toujours par le contraire, comme je disais tout à l'heure. Pour construire une maison, plus la maison et autres, plus d'abord, ça commence par un fondement. Ça commence par le fondement d'abord. Et après ce fondement-là, eh bien, nous allons voir la maison qui va grandir, grandir, grandir. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous a déjà prévenus dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Et justement, c'est le sujet de notre thème aujourd'hui. Avere hoe zay indrindra mahatonga ny tenin'Andriamanitra efa nampilaza meloa. Ary zay no hitantsika amin'ny Petera voalohany toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Ary zay moa ny lohahevitra androany Petera voalohany toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala azagaga noho ny fizahanttoetra mamay izay mahazo anareo ho fitsampan-toetra. Ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araky ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba iravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny vonany. Alléluia. Je vais le lire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 13. C'est notre thème du jour. La parole de Dieu dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ry havana malala, voalaza efa ny teny meloandriamanitra amazanak'Andriamanitra atsika. Voalaza fa tafiditra ao anatin'ny lalana, tsy maintsy lalovantsika zany. Avery any rehefa anao trano ngeza be dia tsy maintsy mitomboka mifototra, ary mifototra dia mifanohatra amin'ilay avon'ilay trano. Ny dikan'izany dia zao hoe azagaga. Halleluja. Ary ny tenin'ny tombo dia efa nampilaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andininy faharoa. Isaia toko fahatelo amby efapolo andininy faharoa. Ozy izy hoe raha mitany rano ianao dia ombanao ao, ary raha mitany ony ianao dia tsy anafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Oui, le Seigneur nous a déjà prévenus, chers frères et sœurs, de tout ce qui se passe, de tout ce qui allait se passer, parce que oui, nous sommes ses enfants. C'est vrai que les situations sont là, mais dans le royaume de Dieu, c'est un royaume d'ordre. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Alléluia. Zany hoe avana malala ny teny tompo manao, izy tsy niteny mihitsy hoe tsy handeha rano ianao, izy tsy niteny mihitsy hoe tsy hita ny ony ianao, izy tsy niteny mihitsy hoe rehefa miaraka amiko ianao dia tsy hamaky afo. Izy niteny hoe ahita rano ianao izy fa ombanao ao. Halleluja. Izy niteny raha mita ny ony ianao izy dia tsy hanafitra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay. Zany ny teny fikasan'Andriamanitra. Halleluja. Oui, chers frères et sœurs, Dieu n'a jamais dit qu'on ne va pas traverser les eaux. Dieu ne n'a jamais dit qu'on ne va pas traverser les fleuves ni le feu. Dieu a dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, ce sont les promesses que Dieu a données à ses enfants. Frères et sœurs, et justement la question qui se pose ce soir, eh bien, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Zay fantanina mipetraka androany hoe zanak'Andriamanitra marina ve tsika? Zanak'Andriamanitra, ary eto misy tenin'Andriamanitra anankiray farany dia hiditra lalina amin'izay fantanina zay tsika. Hiditra lalina amin'izay tsika hoe zanak'Andriamanitra marina ve tsika? Malala an'Andriamanitra ve tsika? Satria hitantsika hoe ina moa natao hoe zanak'Andriamanitra? Ina no atao hoe zanak'Andriamanitra? Vakitsika vetivety kely izy. Ina moa natao hoe zanak'Andriamanitra? Hitantsika ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny faharaiky amby folo, be da be izy ao milaza Petera hoe ny olona nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjiny. Ary i Joda ao amin'ny toko voalohany andiny fadimy amby roapolo, io ngamba ny vakitsika, Joda toko voalohany andiny fadimy amby roapolo, dia manazava hoe ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Oui, chers frères et sœurs, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Ou est-ce que nous connaissons qui nous sommes, si nous sommes des enfants de Dieu? Déjà, la définition que Jude nous donne dans Jude chapitre 1, verset 25, la Bible dit, bon, c'est vrai que
je ne l'ai pas traduit malheureusement, mais il parle qu'un enfant de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un d'abord qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Vous pouvez le lire dans Jude chapitre 1, verset 25. Eh bien, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur de quoi? Bien sûr, le véritable problème de l'humanité, c'est le péché. Ny tena olana amin'ny zanak'olombelona voalohany indrindra dia ny fahotana nyota. Ary zay indrindra mahatonga an' Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny helokontsika. Ary zay no nahatonga azy maty. Ary rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao dia ny zavatra misy lasa tonga olo mba ovao. Alléluia. Oui, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies, chers frères et sœurs, eh bien nous sommes nés de nouveau, dit la parole de Dieu. Nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. La terre ka indray ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Zavatra misy dia ity. Raha ohatra ka ny olona anankiray ka nateraka dia mazava ny resaka. Niala tao amin'ny fanjakany maizina izy nakao amin'ny fanjakany Kristy. Alléluia. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne est partie du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, il y a les choses changent. Zany hoe tsy mitovy ato amin'ny fanjakany maizina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mitovy miova tanteraka ny zavatra misy. Ary eto moa dia matsiaro nisy taona zay mivady moa tany Afrique du Sud hoe hafa mihitsy ny code de la route tondry zareo any satria fanjakana hafa tsy ohatry ny aty Mayotte na ny Madagascar satria ny zareo rehefa mitondra ianao dia tsy à gauche fa à droite. Oui, comme je disais, eh bien, quand on change de royaume, eh bien, même les règles changent. Et là, je me souviens quand on était en Afrique du Sud, moi et ma femme, eh bien, on a vu que bien les gens, quand ils conduisent, eh bien, ils ne conduisent pas à gauche, mais ils conduisent à droite. Et ça veut dire que si on ne connaît pas les règles, on risque de faire des accidents. Si on ne connaît pas les règles, on risque de faire des accidents. Ary zay indrindra aloha ka tsy fantatsika ahoana ny zavatra misy eo amin'ilay fanjakana, ahoana ny code de la route, ahoana ny fomba fitondrana tômôbila dia ny zavatra misy dia zay no miteraka atao hoe accident. Ary ny teny tompo milaza ao amin'ny Osea 4:4-5, ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. La parole de Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, mais est-ce qu'on connaît qui nous sommes? Est-ce qu'on connaît qui nous sommes? Marina fa zanak'Andriamanitra tsika fa mifantahina mipetraka dia fantatsika hoe iza marina moa zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Inona moa natao hoe zanak'Andriamanitra? Fantatsika tao hoe olona niala tao amin'ny fanjakany maizina kao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona marina moa natao hoe zanak'Andriamanitra? Ny zanak'Andriamanitra ny hamantarana hoe tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny vono hamantarana hazo. Alléluia. Oui, la question de ce soir, est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Dieu veut que nous impactons, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu dit que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alléluia. Et la première des choses, chers frères et sœurs, un enfant de Dieu, eh bien la première chose, il a cette nouvelle mentalité du royaume. Il va commencer à cultiver cette mentalité du royaume. Et c'est ce que Dieu veut nous faire passer le message ce soir. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est vrai qu'on passe des moments difficiles, chers frères et sœurs, mais ça fait partie du lot comme l'or. Il va passer le feu pour qu'il puisse briller. Marina tokoa raha lasana bavy amin'ny tompo namana isany. Marina tokoa fa mandalo fotoan-tsarotra fa ohatra ny volamena tsy maintsy ampandalovina afo raha zany tsy mamirapiratra. Ary eto dia zava-dehibe mihitsy ny fahafantarana hoe zanak'Andriamanitra ve nefa hoe amantarana koa inona marina moa no atao zanak'Andriamanitra. Be da be no tsy mahafantatra hoe marina fa zany. Eto dia matsiaro tantara anankiray. Tantara anankiray an'ity mpangataka zay ancien combattant izy. Dia mpangataka mampalahelo ny fiainany. Zavatra nisy nefa dia zao manana eny amboziny izy manana médaille zay. Dia tao anatin'ilay médaille nisy taratasy zany tsy fantany mihitsy efa antitra ihany izy mangataka eny nataony. Dia ny ray andro efa antitra be izy nisy olona nijery fa ina marina moa le médaille eo amin'ny tratranao dia nijerena. Taratasy tao anaty taratasy ny fanjakana hoe satria ianao dia ancien combattant le niady taloha reny zany dia meno fanjakana vola isam-bolana. Izy tsy nafantatra netiny teny foana le izy noho ny tsy fahalalany dia niaina tao anatin'ny fantrana nandritra ny fotoana niainana izy.
Frères et sœurs, je suis en train de raconter l'histoire de ce monsieur, un ancien combattant. C'est vrai que oui, il était un ancien combattant et puis il avait une médaille sur lui. Et il ne savait pas que dans cette médaille, il y avait un papier du gouvernement qui est bien caché dedans, qui était dedans. Il a su que c'était quelque chose qui était là. Mais ce qu'il ne savait pas, que ce papier disait qu'en tant qu'ancien combattant, eh bien, il a le droit d'avoir une rente viagère. Ça veut dire que tous les mois, l'État doit lui donner de l'argent. Mais comme il ne le savait pas, il a vécu dans ces moments de pauvreté. Et c'est l'état de beaucoup, malheureusement, de chrétiens. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Zandinan ni zavatam changa. Beda ben aver que oziam la zamanoe ringa na nyulku nu nitsifisien falalan. Ardi ina marna muna toi Christian na verkian. Ina marna muna toi Christian ni Christian dia surnom zany anarambosta men ny olona tsy kristiana tamin'ny fotoan'androny tamin'ireo fiangonana voalohany satria niteny reto olona dia tena mitovy amin'ny Kristy mihitsy dia meny zareo anarambosta izy hoe kristiana satria nahoana satria ny fiainany reto olona reto dia tena mitovy amin'ny Kristy. Halleluja. Na ny fiakanjo mitovy amin'ny Kristy, ny fietsy mitovy amin'ny Kristy dia nomeny zareo anarambosta hoe kristiana. Chers frères et sœurs, la question c'est quoi vraiment un chrétien? Et justement, un chrétien, eh bien déjà le mot chrétien c'est un surnom que les gens ont donné à l'époque de la première église. Il dit que ces personnes-là, ils ressemblent à Christ. Ils parlent comme Christ, donc ils ont donné un surnom. Le surnom qu'ils ont donné c'est Petit Christ. C'est ça le mot chrétien. Et frères et sœurs, je reprends un chrétien. La première chose, c'est le changement de mentalité. Alléluia. Fana vozana sain zavatra voalohany hitantsika amin'ny Romaina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Romaina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12 verset 2. Donc si tu passes du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, eh bien tu vas cultiver, frères et sœurs, ce changement de mentalité, savoir la mentalité du royaume. On le voit dans Romains chapitre 12 verset 2. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Quand on a cette mentalité du royaume de Dieu, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On va être transformé par le renouvellement de l'intelligence et que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Dieu veut que nous avançons dans la perfection. Averkan ten tompo manao hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay sady tsara no ankasitrahana no marina. Teny frantsay moa izy dia milaza mihitsy hoe parfait. Halleluja. Ary zay indrindra raha lasana bavy ao amin'ny tompo, tiany tompo amafisina androany zanak'Andriamanitra tsika. Ary ama zanak'Andriamanitra tsika dia ny toe-tsaina aloha ny voalohany indrindra. Ny toe-tsaina na dia amin'ny testameta taloha na ny testameta vaovao aka ohatra anankiray farany. Halleluja. Ary mahafinaritra marina fa ny tantara tsara indrindra dia tantaran'i Jesosy Kristy. Fa amin'ny ny tantara faharoa tena mahafinaritra dia Tataran David et Goliath. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, nous allons prendre un dernier exemple. Alléluia. C'est vrai que j'aime beaucoup la plus merveilleuse histoire, bien sûr, dans la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Mais le deuxième histoire que moi j'aime beaucoup, c'est aussi l'histoire de David et de Goliath. Pourquoi? Parce que David avait la mentalité du royaume. Alléluia. David dia manana toetsy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona manana toetsy ny fanjakan'Andriamanitra raha lasana bavy ao amin'ny tombo dia ity. Tsika tsy nateraka indray mba hijaly indray. Alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui a la mentalité du royaume, on n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Alléluia. On n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau, mais les choses changent. Les problèmes deviennent des programmes. Si tu as des petits problèmes, sache que tu as des petits programmes. Si tu as des moyens problèmes, sache que tu as des moyens programmes. Et si tu as des grands problèmes, sache que derrière il y a des grands programmes. Averko. Raha ohatra tsika miala tao fanjakana maizina kao fanjakan'Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra. Tsy nateraka indray tsika mba hijaly indray.
fa miova ny problème lasa miova anarana hoe programme. Halleluja. Raha manana problème kely ao tadio fa raha zanak'Andriamanitra ianao misy programme kelikelyn'Andriamanitra ao ambadika ao. Raha ohatra ka manana problème tontonony ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao tadio fa misy programme Andriamanitra tontony ao ambadika ao. Fa raha manana problème be ianao tadidio tsara fa misy programme goavanao ao aorianao. Halleluja. Eto ihany koa dia mahatsiaro jorofojorona vavolombelona kely dia avy eo tsika dia amarana. Tatsika nijoro tamintsika moa hoe tonga taty Mayotte zay asa natongavanay taty ny tompo naniraka anay sy ny sisa. Fa nitadidiko nisy taona tamin'izay nanomboka ny asa amina société moa ny miasa dia nandalo situation enjakenjana satria le mpampiasa koa somary enjakenjana. Dia ny zavatra nisy meny tompo saina satria nisy taona narary tany Madagasikara nisitranon Jesosy nisy ligament tapaka moa dia nisitranon Jesosy dia nivoaka gazety mihitsy misy tamin'izay dia netiko le gazety. Ary ny mahafinaritra dia zao le patron marina fa anatin'le gazety misy teny frantsay kely ihany hoe les os cassés Dieu a guéri etc. Netiko le gazety netiko naseho tamin'le patron iza marina moa. Halleluja. Tsy izany tiako asanitra fa le Jesosy tompoko. Halleluja. Frères et sœurs, j'avais passé une situation difficile juste pour vous encourager. Qui nous sommes en Jésus? Nous devons avoir cette mentalité du royaume de Dieu. Eh bien, quand j'ai commencé à travailler ici à Mayotte, comme j'avais expliqué, j'avais passé des moments difficiles dans la société. Eh bien, ce qui s'est passé, eh bien, quand j'étais à Madagascar, j'avais eu un ligament cassé. Dieu m'a guéri. Eh bien, Dieu a fait vraiment une grande chose. Eh bien, c'était même sorti dans un journal. Donc, j'ai amené ce journal. J'étais venu voir le patron. J'ai commencé à lui montrer qui je suis. Alléluia. Frères et sœurs, la situation a décanté complètement. Alléluia. Nous va t'atteindre fi zavatra nitranga satria nahoana raha vao manandratra ny Jesosy Kristy tsika. Alléluia. Misy zavatra mitranga foana. Rehefa Jesosy no asandratra raha lasa nabavy ao amin'ny tompo, tsy maintsy misy zavatra mitranga. Alléluia. Quand nous élevons Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est ça ce que Dieu veut maintenant. Nous voulons élever Jésus face à la situation, avoir la mentalité du royaume de Dieu. C'est le message du Seigneur ce soir. Nous devons avoir cette mentalité du royaume. Zenyavatra ny tompo amin'ny ty andro arivati. Mila manana zay toetsainy fanjakan'Andriamanitra zay. Halleluja. Ary zay teneniko ohatra ny David. David rehefa nahita ny Goliata, ny olona rehetra nangovotra daholo. Voalaza fa i Saul lehibe indrindra ny maramila dia aty amin'ny Saul. Fa izy dia nangovotra ihany koa. La parole de Dieu dit que même Saül, tous les soldats étaient à ses épaules. C'est le plus grand. Mais quand il a vu Goliath, eh bien même Saül a tremblé. Et la Bible dit que Goliath était là pendant 40 jours. 40 jours il était là et tout le monde tremblait devant lui. Voilà un surata masra fa mandritra ny efapolo andro Goliath mivoaka niditra. Voaka nangovotra daholo ny zanak'Israël rehetrarehetra. Fa ny mahafinaritra dia zao hoe misy zanak'Andriamanitra tao. Halleluja. Misy zanak'Andriamanitra tao. Davida no anarany. Zanak'Andriamanitra ary mahafantatra iza moa izy. Reto Saul eny nosorany fantany hoe zanak'Andriamanitra. Fa tamin'ny fotoana io ohatrany hoe tsy tadidina iza marina moa izy. Be da be ny zavatra mifamafao anika le toetsaina lasa nisy fetraikany tamin'le toetsaina. Ary zay ny zavatra nahita ny Goliath izy dia nangovotra. Davida kosa nefa fantaritsika ny tantara fa mahita ny Goliath izy vao maika izy miazakazaka. Vao maika izy manontany hoe inona ny zavatra omena zay olona mahafaty ny olona io. Mbola tsy vonony akory Goliath dia efa mijery sady izy le valsoa. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, David, eh bien quand il est venu, il n'a même pas tué Goliath. Il pose déjà des questions. C'est quoi les récompenses qu'on donne à ce monsieur? Frères et sœurs, un enfant de Dieu voit les récompenses déjà. Alléluia. Il ne voit pas les problèmes parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Raha lasa nabavy amin'ny tompo zanak'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Halleluja. Mandeha amin'ny finoana antsika. Tenin'Andriamanitra dia milaza aminay ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Na dia confinement ny zavatra mitranga. Ny oloko maro zany teny tompo dia ho velon'ny finoana. Halleluja. Zanak'Andriamanitra. Fantatsika ny tantara fa ny mpaminany Elia dia ny goaikany manome sakafo anazy. Halleluja. Satria olona finoana. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut, mes chers frères et sœurs. La parole de Dieu dit nous avançons par la foi et non par la vue, peu importe la situation. Et c'est pour cela que Dieu veut nous rappeler ce soir. Peu importe, Dieu veut que nous puissions bien savoir qui nous sommes en Jésus. Notre identité en Christ. Alléluia. Notre identité en Christ. Et ce qui est bien dans l'histoire de David et Goliath. Goliath proclamait des choses. Oui, Goliath
proclamer des choses. Mais ce qui est bien, David aussi proclame, oui, la parole de Dieu, proclame qui il est. Et ce qui s'est passé, à un certain moment, le combat est passé à un autre niveau. Le combat n'était plus le combat entre David et Goliath, mais David a emmené le combat entre le Dieu de David contre le Dieu de Goliath. Alléluia. Relation à bave om tompo. Rehefa manana zay toetsy ny fanjakany landry zay ianao tahaka ny David. David marina fa Goliath nilaza zavatra be da be. David koa nilaza teniniza moa ny Andriamanitra tompony. Fatany iza ny Andriamanitra tompony. Halleluja. Fatany hoe izy. Ary zay mahatonga anazy ny teny hoe iza ny Andriamanitra. Ary nafinaritra dia ty napiakariny David amin'ny niveau hafa le combat. Lasa ady tsy adiny David sy Goliath intsony fa lasa adiny Andriamanitra David sy Andriamanitra Goliath. Rehefa tonga amin'izay sehatra zay vita. Vita hatreo ny tantara. Rehefa tonga amin'ny sehatra hoe adiny David sy Goliath, eo mbola tantara hafa. Fa rehefa tonga amin'ilay sehatra hoe adiny Andriamanitra David sy Andriamanitra Goliath, assuré une victoire en David. Alléluia. Chers frères et sœurs, quand nous emmenons le niveau de notre combat, ce n'est plus entre nous et notre Goliath, mais c'est le combat entre notre Dieu et le Dieu de Goliath. La victoire est assurée. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous ayons cette mentalité du royaume. Alléluia. La mentalité du royaume. C'est pour cela la parole de Dieu dit, peu importe la situation, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, avec que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Alléluia. Rimalal azagaga no ny fizantoetra mamay zay mahazo anareo no fitsampatoetra ary atao zavatra magaga manjo anareo izany faraky ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Halleluja. Halleluja. Ary noho izany dia ivavakintsika re. Halleluja. Ivavakintsika androany ny tombo dia hiteny amintsika hoe zanak'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra mila fantarinao iza moa ny tomponao. Halleluja. Ary ny zanak'Andriamanitra farany dia tia mandray défi. Satria fatiny izy. Ary zay indrindra ny lesona tokony tsy ho antsika. Nanao tsika tamin'ny ray volana, toizatsika. Halleluja. Toizatsika. Ary ny défi raisitsika. Satria ny zanak'Andriamanitra, ohatranareo le mpanao boxe reny, manana défi, ny athlète manana défi ho an'ny androny androany, manana défi afaka ray volana, manana défi ho an'ny afaka herintaona, misy antamatohatra satria nahoana fantany iza ny tompony. Halleluja. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous aimons faire le défi. Pourquoi? Parce que nous savons que nous travaillons avec Dieu. La Bible dit, vous êtes ouvriers avec Christ. C'est pour ça que nous allons encore prier. Peu importe les combats, nous allons proclamer que nous servons le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas hier, aujourd'hui, puis éternellement. Sachez, chers frères et sœurs, que oui, quand Pierre a marché sur les eaux, c'était lui qui a demandé à Jésus, Jésus, si c'est bien toi, dis-moi de venir. C'était Pierre qui a commencé ce défi. Alléluia. Et Dieu honore tous les défis qui sont lancés en son nom. Ralasana bavy ao tompo tadio fa ipetera nandeha tambony rano izy a dia izy no niteny hoe Jesosy raha tenenao marina io tenenao andeha anatona anao. Zany hoe izy zany niainga tam'le défi, niainga tam'le fanamby. Zanak'Andriamanitra dia mazoto manao défi. Ka noho izany dia averiko hoe tiany tompo ampatsahivina antsika androany hoe iza marina moa tsika. Ninona ny identité antsika ary ao anatin'izay ihany koa tiany tompo ampatsahivina antsika hoe ny fanavozana ny saina. Tsika tsy ao fanjakany maizina tsy fa ao fanjakan'Andriamanitra. Ary noho izany dia tsy matahorantsika manao défi, tsy matahorantsika manao fanamby. Efa ao anatin'ny lalana tsaritsika zao. Halleluja. Mino tsika fanao zavatra mahafinaritra amin'ny firenen'Andriamanitra. Toizatsika mivavaka ho an'ny mpitondra, toizatsika mivavaka ho an'ny tompon'andraikitra. Zay moa ty mayoty isaky maraina amin'ny 4 sasany maraina dia manana page Facebook moa afaka miditra amin'izay tsika tsisy oela mihitsy hoe prière efficace. Isaky maraina amin'ny 4 sasany zay mitoy foana mivavaka isan'andro satria mino fa zao hoe Jesosy ny vahaolana amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena, Jesosy ny vahaolana mitranga amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary zay indrindra miteny tompo manao hoe mivava kaza mitsahatra. Oui, chers frères et sœurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons faire les défis. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec Dieu, dit la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour ça que nous continuons le défi. Nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Même si la situation est difficile, Dieu nous a déjà prévenus. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avançons. Nous continuons à prier,
c'est vrai que nous, à Mayotte, nous prions tous les matins à 4h30, tous les jours. Oui, Dieu est à l'œuvre. Et c'est pour cela que je vous encourage. Oui, vous pouvez aussi, nous avons un site qui s'appelle Prière Efficace, pas un site, mais une page Facebook. Eh bien, on prie tous les matins à 4h30. Chers frères et sœurs, parce que la parole de Dieu dit prier sans cesse. Oui, le défi continue. Et nous savons une chose, chers frères et sœurs, peu importe nos pays, mais nous savons, bien sûr, là, on est sur Madagascar. Alors, nous continuons à proclamer Madagascar pour Christ au nom de Jésus. Riavana malalam sotrany tombotsika ny fantatsika dia zao hoe Andriamanitra tsy miomatsy an'io ary mandrakizay ary zay indrindra marina fa naiza firenena misy ianao tsika moa zao dia Madagasikara ny resantsika ary zay indrindra ny toizatsika ny fanamby Madagasikara ho an'i Kristy. Halleluja. Tsy mialitsika. Fantatsika zao tsy maintsy anao zavatra mahafinaritra ny tompo. Efa miasa hitatsika marina fa misy zavatra be da be foma fa hita ihany koa les moa zany les portes que le Seigneur commence à ouvrir petit à petit. Misy varavarana sokafan'ny tompo tsikelikely ka dia mampahery atsika tsiraiva samy mahery. Halleluja. Toizatsika amin'ny fanamby fantatsika zao hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Oui, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Oui, Madagascar pour Christ. Et c'est pour cela nous allons faire ce chant qui dit Seigneur, bénis Madagascar. Alléluia. Eh bien, après ce chant, bien sûr, nous allons continuer à prier. Je vais demander au frère Doudou après de prier. Je reprends. Oui, Dieu veut que nous soyons bénis. Alors, soyez bénis, chers frères et sœurs. Diabola mamerina fisaorana tsika tsirairay avy ataontsika le isira zay hoenotsika rehefa avy hoe Andriamanitra taio Madagasikara. Aorianan'izay dia mbola hitoy hivavaka atsotsika eto namana tototrany tamin'ny ray volana lasa mbola hivavaka ihany amin'ny firenena hivavaka ho atsika tsirairay avy avery ny tombo dia tsy miomaly Seigneur mandrakizay. Tombo misaotra anao zay no ny fanatrehanao ary misaotra anao ihany koa no ny teny zay menao anay indray androany ny vavaka zay ataonay dia mba hitombo avy zato eny ane zany teny zany ary zay zavatra tsy voalaza ny fanamasina ane mba ampitombo ny fanamasina ane hikasika ny fony tsirairay avy mba atonga anay anana zany fiovana. Halleluja. Ny fanavaozana ny saina zany satria fotoana zao isehoana iza marina mono kristianina. Halleluja. Ary mangataka aminao tombo mba hitahinao ny tsirairay avy hitahinao ny firenena ary aoka neny sitraponao no tanteraka. Misaotra tompo. Amen. Halleluja. Eny ary dia hojerentsika ary le hira dia aorianan'izay dia mbola toy hivavakantsika. Amen. Seigneur, bénis Madagascar, ce beau pays de l'océan Indien. Bénis les femmes et les enfants, bénis les hommes qui vivent sur les terres de ce beau pays de l'océan Indien. Oh, Jésus, bénis Madagascar. Depuis Tananarive, bénis tout le pays. Remplis tous ces milliers de gens de ton amour, de tes bénédictions. Exauce leur prière, bénis Madagascar.
et les hommes remplis d'amour et de leur maison. Seigneur, bénis Madagascar, ce beau pays de l'océan Indien. Bénis les femmes et les enfants, bénis les hommes qui vivent sur les terres de ce beau pays de l'océan Indien. Oh Jésus, bénis Madagascar, que Buchanan arrive, bénis tout le pays. Remplis tous ces milliers de gens de ton amour, de tes bénédictions, exauce leurs prières. Bénis Madagascar, Seigneur, bénis Madagascar, ce beau pays de l'océan Indien. Bénis les femmes, les enfants et les hommes remplis d'amour et de leur maison. Seigneur, bénis Madagascar, ce beau pays de l'océan Indien. Bénis les femmes, les enfants et les hommes remplis d'amour et de leur maison, remplis d'amour et de leur maison, remplis d'amour et de leur maison, remplis d'amour et de leur maison. Manasanao aho ry rahalasy anabavy hiaraka iombavaka hivavaka ho an'ny firenena malagasy isika ho fitahin'ny tompo aminy. Ko manasanao aho anondrika ny lohanao amin'izao fotoana izao iombom-bavaka isika. Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mitera sy mankalazanao ary manome voninahitra anao indray zay amin'izao arivo izao, satria mendrika izany tokoa ianao. Koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpananalana eo aminay sy ianao Andriamanitra no anaovanay izao ivavaka izao. Ianao tokoa Tompo no efa tia ary nirinao no anavotana izao rehetra izao. Ko mivavaka ho an'ny zanak'olombelona izay amin'izao arivo izao Tompo, mba ho tahinao sy viombinao ary ho avotanao ity tany izay efa nataonao ity, satria ianao no efa nanao izao tany izao ary tianao ho anao ny olona rehetra. Ka izao tontolo izao sy ny mponinao aminy Tompo no entinay ambavaka izao arivo izao ho tahinao sy ho avotanao. Indrindra amin'izao fotoana sarotra andalovan'izao tontolo izao dia ity tsy fahasalamana miatra amin'izao tontolo izao ity apetraka eo am-pelantananao. Andriamanitra manokana amin'ity arivo ity dia natokanay hivavahana aminao ary apetraka eo am-pelantananao i Madagasikara izay nosy efa novidinao. Misaotra sy mideranao izay no ny teninao izay noraisinay avy aminao teo tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Ny angatanay Tompo dia ho tanteraka aneny fiteny fikasana izay nomenao anay, dia ny atongavanay eo amin'ny fanjakanao. Tompo, misaotra anao izay satria efa nomenao Jesosy Kristy izay mpanalalana eo aminay ary efa nanolotra ny tenany izy anisan'ny olombelona ety amin'izao tontolo izao. Nanolotra ny tenany izy ho vonona teo ambonin'ny hazo fijaliana ka hisolo vaika anay ao amin'ny fahotana izay vitanay. Tompo, ny angatanay aminao Tompo dia ho tanteraka tokoa ny teny fikasanao ka ahafantarany malagasy rehetra fa ao amin'ny fanjakanao izy raha mandray ny Tompo, mandray an'i Jesosy Kristy, ka ahafahany mahafantatra ireo zo sy adidy ary andraikiny eo amin'ny maha-kristianina malagasy azy dia nivavaka ho an'ny tanindrazany sy hitona ireo malagasy izay mbola tsy mahalalanao. Zany ny vavakay androany Tompo apetraka eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho izany Tompo dia mivavaka izahay ho an'ny mpitondra anay, ireo nomenao adidy sy andraikitra avy eo amin'ny firenena. Eny Tompo, ianao tokoa ne ame fahendrena sy fahalalana ho azy reny ahafahany Madagasikara mandry fahizay. Toy izany to Tompo izay rehetra efa voavidinao tamin'ny rahanao mba ahafahany izy ireo Tompo mivavaka sy mitondra ireo izay rehetra mbola tsy mahafantatra anao eo anatrehanao, satria fantatray Tompo fa tianao ho avotana io nosina i Madagasikara io.
arova izy ireo tompo amin'ny asa ratsin'ilay rafinay dia ilay satana mpandrava ito amin'izao tontolo izao. Arova izahay tompo mba ho tena mpandresy eo aminao Jesosy Kristy, ary ho raisinay ny toeram-boninahitra izay efa nomenao anay dia ny fanjakan'ny lanitra efa iainanay dia ny ety ambonin'ny tany. Tompo, mivavaka aminao izay noho izany rehetra izany, arovy ny firenenay, arovy Madagasikara sy izay rehetra mponina ao aminy. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zanakao mahavonjy anay no ametrahana izany vavaka izany. Fa ny voninahitra tompo dia ho anao rery hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments bénis dans ta présence. Merci pour mes chers frères et sœurs qui sont là. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, qui nous sommes en Jésus. Et c'est le moment maintenant de révéler Jésus à travers nous. Ta parole dit que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous sommes destinés pour le trône. Merci de nous avoir rappelé, Seigneur, qu'un enfant de Dieu, alléluia, est mis à part. Nous avons cette mentalité du royaume de Dieu. Alors ce soir, je prie au nom puissant de Jésus pour mon frère, ma soeur, bien sûr pour notre pays. Dieu Tout-Puissant, tu connais la situation et nous te remercions pour toutes ces personnes qui se joignent à nous pour prier. Merci Seigneur parce que la parole de Dieu est claire. La Bible dit que si 2 ou 3 se réunissent, nous sommes plus de 2, plus de 3, nous sommes plusieurs en ce moment et nous remettons le pays entre tes mains. Nous savons Seigneur, ta parole dit de persévérer dans la prière. La prière est fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, nous sommes là ensemble. Nous remettons le pays entre tes mains. Nous sommes là ensemble aussi, Seigneur, à marcher dans cette sanctification, dans la sainteté que tu nous as demandé pour que nous puissions impacter véritablement le pays. Seigneur, nous remettons les dirigeants. Nous remettons tous les responsables. Nous remettons, Seigneur, chaque aspect du pays. Nous savons que Jésus est la solution. Seigneur, que Munentanauve mirati uzakanau ka mandireri la lantaru taianau matiarireri Rasenda manzu tadidiu fizeu atau tadiabu de sol tadiabu de sol fizi miandiana ni fiana nave ma piva di catidu Tiazua tenainaku família muifu se o que viveia não tá diabo de sono azul e já que dinizar e sai balacau Rasenda manzu tadi
Fantasy